Amin'izao latsinainy maraina zao androany dia natokantsika manokana mba mezatsika ny toerana tokony ananana any mpiara-miasa amintsika izay navita betsaka teto anivon'ny fiadian'ny Premier ministre tao anatin'ny zany arifenitra zany. Tao anatin'ny 20 taona zao izy no nandrian-tanana zany arifenitra zany teto anivon'ny fiadian'ny Premier ministre. Rary dia rariny raha androany izy dia mba metsika voninahitra koa mba nanomezantsika azy arifenitra sahaza azy izay ihany koa. Teo an-trany Monsieur Boutoukeky ary ataoko hoe fa malala ny tsy ambara temin-javatra be dia be io namantsika io. Izy anisany voalazako hoe fa tsy olana mihitsy izy teto ary fantantsara eto ny toerana asiany tongotra vily, eto ny toerana asiany tongotra vanana, eto izy tsy mihetsika, eto izy roso ary ny teny izay lazainy matetika tena mipetraka ary marina daholo. Ary tao anatin'izay rehetrarehetra zay matsapa kosa asika fa mendrika azy no omena an'izao voninahitra zao mba ahafahantsika mandray tanana azy. Sika mitantara fohifohy mikasika ny mari-boninahim-pirenena malagasy. Ny mari-boninahim-pirenena malagasy dia natao hakasihana ny olom-pirenena izay nanatanteraka ny asany tamin'ny fitondran-tena mendrika sy fiasaina tsara ka nahitana vokatra sy fahombiazana teto amin'ny firenena. Tolakevitry ny mari-boninahim-pirenena malagasy ireo dia mandray ny toerany olo manan-kaja-ambony eto amin'ny firenena. Ny afaka mitarika ny lanonana amin'ny fanolorana ny grand officier sy ny commandera kosa dia reheto avy ireo solon-tena fitondram-panjakana afaka mitarika izany lanonana izany. Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, Ramatoa lehibe ny mari-boninahim-pirenena malagasy, ireo mpikambana amin'ny filakevitry ny mari-boninahim-pirenena malagasy, Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny governemanta ary ireo mpikambana amin'ny governemanta. Fanjakana laharana 2024 tamin'ny 2 Marsa taona 2024 dia manana tany Andriamatoa Boutoukeky Fernand salen'ny arifenitra teto amin'ny primature ho eo amin'ny laharam-boninahitra grand officier de l'ordre national. Start the balloon. Andriamatoa Boutoukeky Fernand Marie Laurent, nanarin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina, filoha faratampon'ny mari-boninahim-pirenena ary fahefana nomenanay izay ny Cheikh Christian Prime Ministre lehibe ny gouvernement dia manandritra anao eo amin'ny laharam-boninahitra grand officier de l'ordre national. Raisika miteka Andriamatoa salen'ny arifenitra teto primature izany grand officier de l'ordre national sy mikazazay afaka mipetraka ianareo. Izao kosa isika dia ireo tao maritasy ireo tao manasa fanazananao Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny governemanta hiaraka hakatara amin'ny Andriamatoa salen'ny arifenitra.
Tena fantoko antsika satria ny olona zay matetika tsy hita taratra satria tsy be teny, tsy be safà dia matetika adino. Fa tsika tsy manadino satria tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra zay a matoa araka ny voalazoko tamin'ny maraina teo tankilany Premier ministre Fandimby izy dia teo ny asa zay saniny ary teo ny fandrindrana ny asa maro isan-karazany mahakasika an'izany. Raha teneniko zavatra anankiray nareo dia ho gaga. Raha niresaka tamin'ny filohan'ny Repoblika ny tenako mahakasika azy dia izy ny filohan'ny Repoblika hoe mahay ny rangahy. Tena zavatra boky fanta-pirenena fa mendrika azy tokoa zao zavatra ataontsika amin'izao fotoana zao. Merci Diprot, ohatran'izany moa fandrosoana reto Diprot. Merci tamin'ny zavatra rehetrarehetra nentinao teto. Fantatro fa reto mpiara-miasa aminao reto dia volavolainao tao anatin'izany arifenitra zany. Mamela mamy ianao hitanivon'ny fiadian'ny Premier ministre ary mirary ny tsara sy ny meva ho anao ho amin'izay adidy sy andraikitra izay mbola saninao na eo anivon'ny fianakaviana zany na anivon'ny fiarahamonina zany na anivon'ny firenena zany. Ny zavatra ho tadidinay lalandava dia ny rigueur anananao ary indrindra ny fahaizanao miara-miaina. Iza tamin'ny maraina teo hoe tsy problème mihitsy anao teto anivon'ny fiadian'ny Premier ministre. Solution foana anao tao anatiny. Tsy hoe ka hiditra mipejy vaovao ny fiainanao anao no itenenako an'izany. Azoko tsy natao ny teny an'izany. Azoko tsy natao ny nanomana an'izao fomba mendrika zao ny zao fotoana zao fa tena mpitiavana tokoa no anolorany azany ho anao satria fantatray fa olona nandany ny fiainanao manontolo teo amin'ny fanompoana ny firenena sy ny nanampianao ho Premier ministre maro isan-karazany izay nandalo tamin'ity toerana ty. Toerana moa ifandimbiasana, toerana Premier ministre ifandimbiasana, toerana rehetrarehetra dia ifandimbiasana. Ka rariny dia rariny kosa rehefa misy fotoana dehibe ohatran'izao dia betrika antsika amin'ny toerana ny olona izay nanandratra amin'ity firenena ty ihany koa. Ny teny farany avy aminay indray matoa Diprot dia hiditra amin'ny nouvelle jeunesse anao. Ny fiainana tsy afenina zany dia raha ny rotoroto isan'andro reo dia tena mampantitra malaky. Zay no mahatonga ny olona mba miandrandra fotoana mba hilamindamina amin'izay. Zay tsy midika hoe tsy hanao ninona ilay olona, non, fa mba milamindamina. Tsy voatery matory amin'ny folo tonga any amin'ny aéroport amin'ny efitra maraina dia indraindray amin'ny 10 alina vao vita cérémonie etsy na rosy ny sisa fa mba milamindamina araka izay sitraponao. Zay nataoko hoe le nouvelle jeunesse. Marary ny sosiny tsara anao zay Diprot, maliova malasana. Andriamatoa Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta sy ramatoavaviny, andriamatoa secrétaire général ny gouvernemanta, ramatoa kambana eo amin'ny maroborinahim-pirenena malagasy, andriamatoa tareny kabineta sivily, andriamatoa tareny kabineta maramila,
andeha matao secrétaire général lefitry ny gouvernement ary ianareo fianakaviam-be ny primature. Raha ohatra ka niombo ny tena dia ngamba midoladola ny fafilomo. Raha ohatra ka ny ray rovo dia mihirahira ohatra ny zao entsika zao. Misaotra anao andriamato Prime Ministre zay misotenan'ny gouvernement teto. Misaotra betsaka amin'ny teny mamy zay nataonao mikasika ny directeur protocole primature Talena Fenitra. Dia ny tampo tokoa izany teninao rehetra zany. Fantatro fa tiany koa le asa nataoko. Fa zahay miresaky regny misy fotoana miresaky zahay tamin'le investiture dia anao za miala amin'ny primature mihitsy e. Za hoe tsy miala amin'ny primature raha tsy ohatra ka fa tokony patonga ny fotoana monsieur le président. Dia misaotra azy amin'izay teny mamy nataony tamin'ny premier ministre zay. Misaotra monsieur le premier ministre koa. Misaotra anao manokana andriamato premier ministre. Ianao ivina ahitana sy vapona fotsiny zao lanonana zao. Gaga mihitsy aho na eny hoe misy zavatra goavanao ataon'ny primature aneho anao. Ahoana ho mbola hitanao izy olona niresahako. Hitako izay tamin'ny zoma fa nanomboka nisitesika etsy roa nanomana an'ity lanonana goavana ity. Dia teo vao tonga saina hoe keza ty tena mba manana toerana manokana misy atao primature. Araka ny tenen'ny monsieur le premier ministre teo, zany toerana manokana zany tsy avy ho azy eo fa araka ny teneny noho ny fitondranteny, noho ny fahaiza miasa, ary indrindrandrindra noho fahaiza miara-miasa. Satria zay zavatra lehibe. Ka zay misaorako ny mpiara-miasa rehetra zay tonga eto manotrona an'izao fotoana zao. Tsy ho adiniko mandrakizay nareo. Indraindray somary masisika ihany dia fraude. Asako zany. Io ohatra ny ray aman-dreny mibedy an'izany antsika tany ihany hoe mahasoa an'ilay zanany no atao an'izany. Matoa misy miakatra kely ny feo indraindray tsy sanatria hoe nanivateva fotsiny fa mba hilamina ny zavatra atao, mba hilamina atsika amin'ny zavatra rehetra ataotsika. Primature aty dia tena taratra ao anivon'ny firenena. Na inona lanonana atao aty, na fivoriana zany, na passation de premier ministre zany, dia mankasitraka foana ny olona hoe qu'est-ce que c'était bien organisé, monsieur le directeur. Zany compliment zany tsy raisiko ho anahy manokana. Zany hita voalohany tato amin'ny primature raha navoky ny mpiara-miasa amiko niteneniko zareo. Zaho tsy mahafantatra n'ity protocole ity ampianarinareo. Raha mandeha ny asantsika, ho antsika daholo ny voninahitra. Tsy mandeha ny asantsika, tsika daholo ny voateny. Ka isaorako eto ny ekipako, mba misangana kely anie ny ekipako mba tiako hidarahana manokana. Aiza zareo? Reo ekipa reo dia nanao tongotra miara-manindra sy solika miara-milanja tamiko. Matoa atahoran'olona ty primature ty raha resaka arsenta misy dikany. Olona reo mahay miasa daholo. Tsy mila bekobekona. Za rehefa mandeha congé, tatoato nandeha congé lavalava. Raha isaorako monsieur le premier ministre zay nanaiky zay congé lavalava zay. Za rehefa mandeha congé tsy misy hoe nisolitena anazy any. Tsy misy nisolitena ny directeur protocole fa tsika rehetra zao ny directeur protocole. Mahavita azy tsika rehetra, oka hiaraky isalahy, oka tsisy raorao amin'ilay asa, dia
manaova ohatrany eo ihany ny directeur protocole milamina ny asatsika. Zay sorako an'ireo ekipako reo a, malahelo zareo, za koa malahelo. Za koa malahelo satria araka ny tenen'ny monsieur le commistre teo, tamin'ny 3 sy 4 arivo aho niditra tato amin'ny primature tato. Dia lavalava ny dia, betsaka zavatra ny hita. Tsy ho adiniko mandrakizay ity primature ity. Atom-poko ato mandrakizay primature. Voela velona primature, voela velona République Malagasy.